Raharaha George Floyd lasa hetsika fanoherana ny fanavaka vahambolon-koditra. Pasteur sendra asina, olona tsy manana fototra ny olona tsy mahay tantara. Lasa bizina maloto ny fizarana fanampiana, tokony hotsinjovina sahady anefa ny fanarenana ny toe-karena. Jona roapolo sy roa arivo amikafaliana sy ampitiavana indray tompoko lasy tompoko vavy no irabananao atokantrano tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ny MBS ianao amin'ity takariva ity asainay ampitiavana ampanajana ihany koa hitoetra hiaraka aminay hatramin'ny farany avy dia nitatitra mikasika ny fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara noentsika manomboka ny vaovao ny ampy telo ambin'ny polo ireo tranga vaovao an'ireo olona mitondra ity tsimokaretina ity tamin'ity androany ity zany hoe mitotaly ho 700 ireo olona marary ny coronavirus eto amintsika 700 ny mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny tobim-pahasalamana raha toka misy olona 9 ny atahorana mafy ny fahasalamany amin'izao fotoana izao zany hoe ireo olona marary mafy ary enina no nodimandry atreto araka ny angom-baovao ary miisa 570 ireo olona efa sitrana hatramin'izay. Amin'izao fotoana izao dia manaraka akaiky ny toe-drahany Tomasina ihany koa ny fampahalalam-baovao ny MBS mihamafana ny toe-drahany Tomasina amin'izao fotoana izao izay tantarain'ny olona ny toerana nanatry maso. Selari mitsona hoana mo olona avy mpanafody ndio vongoly zareo selari mitsona zany. Selari mitsona zany. Tokony miteny fotsiny zareo hoe zao mody fa tapitra lay tokony kasitana n'olona zareo. Tsy mety aminay zany. Ahoana koa moa zany zay atao anatin'ny lakoro ndray dia mbola tontomy. Tontomy voasitra n'olona fantara. Mbola samy dia mety kory koa zay. Mbola porety zareo amin'izany tenenany zareo. Atao zareo. Zay olona efa manaja lalàna zay efa mipody zany mbola atao tsinitsiny tsy mety aminay zany. Tsy nandeha trano zay nandeha taiza faharatrananay. Tonga dia nafola vodikany fotsiny zao. Ny fanjakana viaviny hoe afaka hoe vonoina misy ilay olona mampalahelo kosa ilay zavatra ohatra hoe. Efa zao hoe mahazo voaka nahazo lalana ve zareo amono an'ilay olona io zao tsy fantatra ilay olona namaty na velona dia ao tsisy miraharaha ao ivelany ao. Tsisy miraharaha mihitsy aby. Tonga any amin'ny président mihitsy tsy rariny koa zao raha zao vela. Ya, araka ny fanambaratany am-piandohana moa dia miray fotanteraka amin'ny vahoaka ny Tomasina ny ekipany MBS iray manontolo ary mbola ho arahantsika eto ny fivoaran'izay toe-draharaha izay ao anatin'ny fotoana manaraka fa efa miresaka an'izay fihetsiketseham-bahoaka izay ihany tsika fa hivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena 7 andro zao nefa tsy nilamina intsony ny toe-draharaha tao États-Unis tao ary vao niany mafy zany satria dia niditra antsehatra avokoa nanao izany fihetsiketsehana zany ireo mponina manerana ny fanjakana 10 any an-toerana angom-baovao ny nomena Andriamana Misata Manora Andriamalala ary Tokra Marolahy. Tsy mety mionona ireo mponina any États-Unis amin'izao fotoana izao taorian'ny herisetraka nahafatesana ny George Floyd. 7 andro androany no namonoany ny mpitandro ny filaminana Amerikanina an'ity civil ity. Standing on Chicago Avenue captures part of the scene unfolding behind the squad car. One officer looks over as 3 of his colleagues restrain Floyd, who is lying face down on the ground in handcuffs. We don't know how Floyd ended up on the ground. One officer is pressing his knee into Floyd's neck, which we see clearly in this video, taken only seconds later by another witness standing in front of the grocery store. She captured the next 10 minutes of his deadly arrest, up until he is taken away in an ambulance. Nanomboka teo dia tsy nitsahatra ny hetsika, ny fanandrina ny mpitandro ny filaminana sy ireo vahoaka tezitra. Nijoro ireo mainty hoditra, satria nahatsapa fa mamofopofona fanavaka vahambolon-koditra indray ny raharaha.
Ny iray feon'ny vahoaka Amerikanina nanohitra izao herisetra izao. Tanàna efa manjato no nahitana fihetsiketsehana ao anatin'ireo fanjakana 50 misy any an-toerana. Betsaka ny fisamborana nataon'ireo mpitandro ny filaminana ary efa betsaka ihany koa no namony ainy. Efa mipaka ny ivelany Etazonia izao hetsika mavaivay izao. Tany Paris ohatra dia niverina nanao fihetsiketsehana ihany koa ny mponina ho fahatserovana ny nahafaty any Adama Traoré, ilay tovolahy novonoin'ny zandary ny taona 2014. Ny fo ity raharaha ity tao aorian'ny raharaha George Floyd. Zay ny vaovao mafana avy any États-Unis fa iverina eto tandrazana isika eo amin'ny toedrarara politika misy eto amin'ny firenena. Nitondra tsikera makasika ny fametrahan'ny mpitondra fanjakana ankehitriny izay tena lara-pameana eto amin'ny firenena ny solombavam-boaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany faha-efatra tao. Tsy mifanaraka amin'ny zava-misy iainan'ny mponina hoy izy araka ny fanazavana izay mety ny ity tompon'andraikitra ity araka ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny andinindininy izay hoetiny Lorette Berton sary ny tahiriny aina. Ohatran'ny varimbarina amin'ny resaka tapalay fisesehoana fisazoana hoe zay manao an'izao fa tsy tena misy fiantraikana any amin'ny fiainan'ny vahoaka le zavatra atao ka tokony mba hazava mihitsy ny resaka io satria vola ho an'ny vahoaka io fa tsy vola ho an'ny mpitondra ary zay dia mahita fa hoe any amin'ny fokotany any mba hiditra amin'le tositra fameno sy vatsitsinja dia misy raha hoe raha 500 000 ho an'le ono azo dia ny 150 000 aloha tsy maintsy mena président fokotany dia efa tao mifanekena zay vao misosorotra anaranary zany dia mba eto tsy mety zany fa volam-bahoaka io volomena vahoaka io dia aloha andeha amin'izay fa tsy atao resaka masisy resaka bizy noatran'izany. Santionany tamin'ny zava-nisy ny ainan'ny mponina nandritra ny fizarana ilay fanampiana tato anatin'ny fihibohana izay. Nandrasan'ny olona maro ny vahaolana avy amin'ny mpitondra tamin'ny alahady lasa teo saingy zavatra fa mihitsy no nojijin'ny filohajaina. Tsy any amin'izay zavatra tadiaviny vahoaka andrasana aminy no zao fihibohana amin'ny fiatrena ty arety mandozy ty zao no nitenenina fa lasa ry amin'ny resaka colisée ry nara-pahasalaman'ny olona sy ndretra zany tokony tenenina fa tsy colisée ary raha olona tsy salama mo ataon'inona zay colisée any nga izanam-potoana izy ireny zany sanatry izany mateo fa ny zavatra tokony tenenina amin'izao fotoana izao dia hoe dia inona zany no tokony hojerena amin'ny sosialim-bahoaka sy fampandrosoana ny toe-karena amin'izao sy aoriana zay zany nandrasana taminy kanefa zara raha nisy ary ohatrany tsy azo le olona le tena petsehatra akory ary le zavatra atao fa lasa fitantarana anty colisée zay tsy lara-pahameny io amiko. Tokony ho hita taratra any amin'ny volavolan'ny teti-bolam-panjakana sy mpantsina amin'ny ity taona 2024 ity ny fitsinjovana sahady ny toe-karena malagasy. Miandry an'izay mihitsy zay ao anatin'ny volavolan-dalàna sy mpantsina ary efa samy mijery daholo ny olona rehetra satria mafy loatra le fiainana karaha izao no mitoy dia tsy zavatra vanina eto fa dia efa miandry an'izay zay hoe ahoana ny plan de relance économique amin'ity zavatra ity na amin'ny lafiny resaka hetra zany na amin'ny ahoana fandehan'io momba an'ireo fizahan-tany zay nisy mampidi-bola be eto ahoana momba an'ireo mpamboly sy ny rehetrarehetra roa amasolom-bava-bahoaka tia manontena dia tsy maintsy mijery ny tombotsoam-bahoaka ny tena fa tsy mijery zay hoe mampetipety an'ireo mpanambola sy ireo fotina fa zay mahasomo-bahoaka no atrehana. Fa eo amin'ny vaovao makasika ny trangam-piarahamonina dia mbola mitantara mitoy makasika ny Berija ilay nosamborina ny alin'ny alatsinainy lasa teo. Androany araka ny fivoaran'izay toe-draharaha zay dia niampy roa indray ireo olona nanaovana fanadihadiana sy nitazomina araka ny vaovao voaray avy any fiadanana. Ny angom-baovao zay hoentin'ny Lorette Berton eo amin'ny sary ny tahiriny aina hatrany. Ratsy mbola mazavatra eto ny antony nanenjehana sy nisamborana ny Berija. Niampy indray ny fitazonana olona akaiky an'ity tanora ity. Androany maraina tamin'ny fitora raha anatitra sakafo hoanjanany ny reniny Berija dia tsy afaka niresaka taminjanany akory ary ny loza aza dia notazonina eny fiadanana ihany koa. Tonga ny zandriny Berija amin'ny 7 maraina voatazona ihany koa. Omaly be Jona tonga taty izahay tamin'ny 7
dia rehefa tonga taty izahay dia tsy nahazo miditra tao izahay fa hoe miandry ny enquêteur hony zay vao afaka miditra ao. Dia niandry teo zay hatramin'ny 12 hatramin'ny ray dia nanomboka tamin'ny ray izy nentina tsy fantatra hoe andeha hoaiza kay nentina nandeha nanao perquisition nanao zavatra ny tany zany zareo tanambolokandrina sy tany Itosy. Dia nisava mory zareo dia mbola tsy niteny hoe inona ny antony savan'ny trano hatramin'izao mbola tsy fantatra hoe vita ny enquête na mbola tsy vita satria zay zao mbola miandry eto mbola tsy fantatra mihitsy hoe ahoana ny suite-le enquête hoe amfiry na amfiry. Teto zany zay anko maraina dia niditra tany nanontany renseignement dia tonga dia nitazomindry zareo zany mamany sy ny zandralahy tsy fantatra mihitsy hoe inona ny tiany zareo atongavana. Na ny mpisolo vavany Berija aza tsy mbola nahazo ny tena vaovao sy ny fanazavana ny antony isamborana azy. Mbola vinavina no mipetraka amin'ireo olona akaiky azy ny amin'ny antony isamborana sy nanenjehana n'ity tanora ity izay nambaran'izy ireo fa miendrika politika izany. Io moa anaty resaka Facebook mety zay koa ny antony satria le publication milaza marina zavatra misy eto amin'ny firenena dia mety tsy mahazaka marina zareo dia samborina daholo izao olona rehetra zao zay zany mety fahalalana eny io zavatra io. Fa ny attaque personnel aloha zany zahay manaraka tsy mahita izay hoe attaque personnel na milaza anaran'olona na milaza zao. Tsara ny mampatsiahy fa isan'ny tanora tao amin'ny RMDM ihany koa ny fikambanana misy any Berija mety misy ifandraisany amin'izay tokoa ve? Andeha hivadika amin'ny pejin'ny finoana sy kolotsaina isika ao anatin' reto vaovao manaraka ireto. Tsy raha ny mpahay-tantara irery intsony eto amin'ny firenena ny mahakasika ny rovana Antananarivo fa manana anjara lehibe amin'izany ihany koa ny kristianina. Nameny heviny ny ray aman-dreny ampanahy iray androany teny amin'ny trano fonenany teny ny andindinin'izay eo amin'ny rindran-tsary ny Andry Rakotomalala. Ny finoana kristianina mihitsy no tadiavina ho zimbazimbaina amin'ity fananganana Colisée ity. Dia sanatriva hiverina amin'ny fanenjehana ny kristianina zao vanim-potoana zao satria raha ara-tantara dia nofiratsoan'ny kristianina tany Roma sy eran'izao tontolo izao ilay Colisée. Zany Colisée zany na ny Coliseum tany Roma dia toerana nanaovana fampisehoana hafalifaly ny olona amin'ny alalan'ny fampijaliana ny olona izay tsy manaiky ny empereur romanina tamin'izany. Dia alefa miady amin'ny bibidia eo amin'ny Colisée na ny Coliseum ny olona. Ny kristianina izay tsy nanaiky ny empereur satria tamin'izany fotoana izany mantsy dia hoe ny empereur no tompo seigneur zany. Dia ny kristianina tsy nanaiky an'izany fa hoe Jesosy Kristy ihany ny tompo. Dia zay tsy niteny hoe ny empereur ny tompo dia nalefa niady tao amin'ny bibidia tany anatin'ireny Coliseum ireny tao Roma. Ireo apôstôly sasany tamin'ny andron'i Jesosy Kristy rehefa lasa Jesosy Kristy dia ny mpianatra moa zany teo ihany dia nisy tamin'ireo apôstôly ireo zao dia maty ny vonina tao anatin'ny Colisée. Ny mpitondra rehetra dia samy nametraka ny eritreretiny hoe maha izy azy. Io zao tsika teo ny resaka hoe ranavalina. Dia ranavalina faharoa zany zao dia nasehony hoe za kristianina dia nanorina hatramin'ny fiangonana izy ary natao tao anatin'ny rova mihitsy ilay izy. Ka ny zavatra ataon'ny olona tsy mandehandeha ho azy. Tsy mandehandeha ho azy hoe asiko an'ity fa misy hevitra ao ambadika. Tsy afa-misaraka amin'ny kristianina ny fomban-drazana. Izay no mahatonga ireo kristianina mifanome tanana hiaro ny kolotsaina sy ny vakoka nentin-drazana toy ny rova. Jesosy Kristy ange misy loharanony eviny raha izay. Jesosy Kristy koa tetỳ tany dia nanaja ny fomba fanaon'ny jiosy amin'ny maha-jiosy azy. Tena nanaja mihitsy izy. Fa raha ohatra misy endriny hoe ara-pivavahana sy endrika fomba fanompo-tsampy zay no tsy nataony zay. Izy aza nanaja ary nanatsara ny fomba fiheveran'ny jiosy ny amin'ny fomba amam-panao. Zay zany le kolotsaina ka reo zany tsy afaka misaraka mihitsy hoe rehefa lasa mpivavaka lasa kristianina dia arina tanteraka ny fomba amam-panao sy ny fomba sy ny kolotsaina na ny volotsaina zany hoe ny zavatra volena zany zay le culture ao amin'ny izay firenena misy anao na zay hainao koa zay hainao fa miaraka ireo. Fa ny fetrany kosa aloha zany zay le maha kristianina dia le hoe hatraiza le endrika fivavahana satria ny kristianina zany dia manana an Jesosy Kristy ho tompony Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina.
ny kolotsaina sasany nefa mety mametraka ny Andriamanitra ho zavatra hafa no zay ambarany ny baiboly. Raha izay ny tantara, asa hijoro ve ireo kristianina marobe eto Madagasikara tahaka ireo martiora maro ny joro amin'ny finoana toa ny Rasalama martiora. Eo amin'izay vaovao ny kolotsaina izay ihany mba tsy ho very ao anatin'ny tantara ianao dia hoentina mitety Antananarivo ao anatin'ity angom-baovao manaraka ity mampahafantarinay aminao momba ireo fiangonana nametraka tantara ateto amin'ny firenena eo amin'ny rindran-tsariny Andra Kotomalalatrany. Olona azo ambara fa tsy mahalala ny fototra ny aviny ny olona tsy mahalala na minimandiso ny tantara. Ialana amin'ireny filazana fa teny ampahamarinana no navary ny Rasalama martiora ohatra no antony ity fampahafantarana ity. Fantaro ary fa misy fiangonana vaky eto arivo ary mijanona ao anatin'ny tantaram-pireneny ireny ka na ny fikitiana azy aza dia mila teny erana ihany koa. Ny kolotsaina aloha zany dia anisan'ny maha-olona ny olona ny tantara koatra zany satria ny olona zay tsy mahafantatra ny kolotsainany tsy mahafantatra ny tantarany dia zay le lazaina hoe olona tsisy fotony, zany hoe tsy mahafantatra ny fototra sy ny viaviana. Ireo ny trano vato efatra moa zany raha somary tsivina kely dia ny ao Ambatonakanga, io zany no niorina voalohany indrindra tamin'ny taona 700 sy 790. Dia avy eo niorina indray ny tao Ambohipotsy tamin'ny taona 700 sy 790. Dia avy eo niorina ny Tetsy Faravohitra tamin'ny taona 70 sy 790 ary ny farany zany dia ny trano vato ambonina mpamarinana tamin'ny taona 470 sy 710. Verina kely hoe naorina ireo zany satria ho fanamariana ny asan'Andriamanitra moa zany raha ny marina teto amin'ny firenena tamin'ny alalan'ireo martiora ireo. Ny teo Ambatonakanga moa zany dia tokony ho fantatsika ary mba ny tantaran'ny fiangonana sy ny tantaran'i Madagasikara mahafantatra tsara an'izany fa teo Ambatonakanga moa no nisy ny tranomaizina na ny fonja nitazonana an'ireo kristianina tamin'ny fanenjehana tamin'ny andro valina voalohany. Talohan'ny nahafonja azy moa izy io trano tsovaly misy zany fa rehefa vita ny fanenjehana moa zany dia niorina zany naorina le trano fiangonana trano vato teo Ambatonakanga. Ny eny Ambohipotsy moa zany trano vato faharoa dia fahatserovana ny nandefonana ny Rasalama martiora zay martiora vehivavy voalohany, martiora kristianina vehivavy voalohany, martiora kristianina lehilahy voalohany moa dia raha Faralahandriamazoto ary zany mahatonga ny fiangonana ery Anjanahary mitondra ny anarany hoe Anjanahary martiora. Fa ny eo Ambohipotsy moa zany dia teo ny nandefonana ny Rasalama dia nomena ny anarany zany izy hoe Rasalama martiora. Ny trano vato fahatelo dia ny eo Faravohitra. Io ndray kosa dia nanamariana ny fahatserovana an'ireo martiora efatra menada zay nodorana velona teo tamin'izany fotoana izany. Dia ny farany moa zany dia ny ambonina mpamarinana ny trano vato faefatra zay toerana fahatserovana namarinana an'ireo kristianina navarina teo amin'ilay antsana antsoina hoe tsy miatsaka. Eo ampamarinana moa zany ireo kristianina 470 menada. Ary eo zany dia vakoka tokoa ireo ary zavatra mipetraka eto amin'ny firenena, tantara eto amin'ny firenena ankoatra ny mahatrano fivavahana azy dia manana ny maha izy azy satria mirakitra ny tantaran'ireo martiora moa zany le izy ary zany mahatonga ny fanjakana izao tontolo izao satria ireo tafiditra anatin'ny vakoka zay tsy azo kitikitihana, mahatonga azy ireo sarotiny zany amin'ny fanamboarana na ny tahaka zany satria ireo trano vato efatra ireo na dia misy fahasimbana aza na misy fikojakojana tokony atao, fikojakojana zany zay le hoe entretien dia tsy maintsy maka lalana zay vao afaka manao azy fa tsy hoe ny mpiangona ny tonga dia manao zay tiany atao fotsiny. Dia hivadika amin'ny vaovaony sosialy isika araka ny tato-baovao izay fanambara tany aloha ihany moa dia nitondra anjara biriky lehibe ho fanampiana ny mpiarabelona ny solombavam-bahoaka Emiliana Mbs Alama ho anjara biriky ho amin'ny vahoaka malagasy amin'izao amena ara-pahasalamana misy eto amin'ny firenena izao. Lorette Berton sy Tahiriny Aina.
Mahery ny 5 ny arovava nozaraina tamin'ny olona ao anatin'ny fokontany 2 mandrafitra ny boriboritany faefatra. Nampiana vary sy savony izany ho an'ny mpitarika isaky ny fokotim mba hanohanana azy ireo amin'izao fahasahiranana mianjady izao. Dia voalohany indrindra dia misy an'ity takombava sy orona izay zaraina amin'ireo sekretera sy trésorier ny fokontamy izay voahilitra teo tsy mba nahazo an'izany rehetrarehetra zany. Nahilitra ireo satria tsy mba nahazo an'izany vatsiny tsy tositra fameno zany. Teny amin'ny evony fokontany sy azy tena satria araka ny fitenenana teo zany dia lasa bezina le famezana vatsy tsindro sy tositra fameno ary zay metimety amin'ndraro sy mahafalifaly andraro any no mena. Fa mampalelo izy satria le volomena atao vatsy sy tositra fameno any ka volan'ny fanjakana sy volana ampindramina ny mena voaka malagasy nefa dia misy fanidrikiliana ohatran'izany dia izay mahatonga anay nandray tanana nandray andraikitra hoe ndao omena reto sekretera sy trésorier izay nahilitra reto izay tsy omena ininona satria ireo mipiara-miasa amin'ny tena maso sy sofina any amin'ny fokontany. Dia sady zara ihany koa ireo takombava 5 ireo eny amin'ny fokontany 2 mandrafitra ny boriboritany faefatra. Misosina amin'ny fahasahiranan'ny tompon'andraikitra eny anivon'ny fokontany ny tsy mbola fahazon'izy ireo ny tambo-karama tao anatiny enimbolana mahery izay. Dia manantena fitohizana izao izahay ATS dia faharoa manaraka izany tiako tsindriana ny endo amin'ny teaninay tao anatin'izay simoany janonanay faraparany tao amin'ny fokontany izay dia mbola tsy azo. Nefany izay tena niasa mafy mihitsy ny tao anatin'ile fanomboan'ny coronavirus iny dia mangataka izany izay mba hijerevana anay manokana amin'izay endo amin'ny tianay izay. Andiany voalohany ny fizarana izay natomboka androany tao amin'ny trano fonena nisy ny bavambahoaka teto Sonerana fa hitohirampitso sy amin'ny andro manaraka izany satria tsy mihoatra ny 50 ny olona azo voriana mandritra izao fihiboana izao. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika efa miverina indray izao ny tsena Alarobia eny Andravoanginy araka ny tati-baovao azo androany raha toka ny lalàna mafy tsy hivarotra izy ireo teo aloha. Nisy ny fanadihadiana izay nataony Noro Fitiavana sy Mathieu Prince. Tanatin'ny iray volana monja dia niova hevitra matetika ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Nanomboka androany dia niverina nivarotra ny teny Andravoangy. Fepetra napetraky ny commune Antananarivo renivohitra ny hoe mila manaja ireo fepetra fanakanana toy ny fanajana ilay iray metatra. Araka izao hita amin'ny sary izao tsy voahaja akory izany. Sanao reny bidon mipetraka reny varotra ny takinakina vola 5 000 dia mividanana an'ireny bidon asiana rano le fanasana tanana. Ankoatra izay dia mbola ireo mpivarotra ihany koa no nanankiana ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny resaka barrière sanitaire. Voatery miala vola am-paosy ny mpivarotra amin'ny fitaovana ilaina hidiovany sy hiarovany tena. Tsy araka izany foana nefa izy ireo. Efa izay rehefa eo tsy varotra izay tsy mahalafo izay zany masikarenanay efatra tsy 10 metry izao ny vola lafinay 10 alina 2 alina dia tsy metry mihitsy. Lasa mivoaka daholo zay zao le olona dia lasa melehibe le aty amin'ny tsena dia lasa tsy hoe ahoana ny tena marina amin'ile zavatsiry zareo le fitondrany zareo mihitsy. Ka isaky ny tsena moa zany tsy mety tsotsotra izao foana ny aty Vaovao Alarobia. Ny olona rehetra zany zao hita hoe mifijaliany olona fa hitanareo ihany sasany tsy miasa, ny sasany mivaribaritra kely eny mba fivelomana tsy hita intsony zany izay ataon'ny olona amin'izao. Tokony nanao izy nefa ny vondronjenaina izay afaka nanao izay varotra dia izay varotra aloha nanao hatreo
ilay boatra aloha zao dia ny tsena tsy mandeha dia ny zay boatra hoe zao miala eto hoe zay hoe tsy miboatra teny sisiny arabe dia zay miboatra nefa ny tsenanay tapakandro dia zay nefa tsy malafo ny nandeha ny entina ody amin'ny sakafo ara dia tsy misy zay amin'ny telo tsy maintsy miala amin'ny roa dia tsy maintsy mangorona fa tsy mijanona nany tsy afaka mijanonjanona mihitsy zay raha norarana tsy nivarotra ny olona teo aloha ary nasiana mpitandro ny filaminana mihitsy ny ambina ireo tsena dia niverina tamin'ny heviny indray ny komuna izany ankehitriny mahazo mivarotra indray hono ireo mpivarotra ho fitsinjovana ny mpivarotra indray hono kanefa nitranga tsy mitsaha mitombo izay efa tafakatra 8,700 tamin'ny azoma teo nanaiky be ny tanàna fa saingy kosa nasiana fepetra ino le fepetra manaiky eo izy ny ety ampitantanana Antananarivo raha ohatra ka horaisinareo andraikitra ianareo mpivarotra sy ny tena mpivarotra ny fametrahana ny barrière sanitaire satria itsika dia ao anatin'ilay atao hoe olana zany no mahazo antsika malagasy ny eto Antananarivo amin'ny resaka valanaretana dia hoe ina daholo le fepetra ireo mazava ho azy zany moa ho antsika rehetra mianakavy dia ny resaka ampiasana kasibosy dia ihany koa ilaina resaka fanasana tanana na gel io na mampiasa le bidon miaraka amin'ny resaka savony amin'ny andavanandro moa dia ny ato anatiny mangataka ihany le hoe ahoana ny tonga ijerena andreo le varotra tsy ara-dalàna ivelany zay zany no angatahana zareo dia ny fepetra raisinay nisy fanentanana efa nataonay nanomboka ny sabotsy ho andreo mpivarotra atao hoe tsy ara-dalàna manodidina ny tsena Andravangy fanalana aloha ny mpivarotra tena atao hoe anaty arabe raha nisitsiny angamany tsy natao hivarotana ny arabe fa natao an'ny fiara raha sanatrika vao maika hianaka ny valanaretina eto Antananarivo manokana fa adysoan'iza nefa izany ny vahoaka vela tsikelikely amin'ny fihiboana kanefa nitranga tsy mitsaha mitombo ny komuna raha teo atao miala andraikitra andeha kosa itsika hivadika eo amin'ny pejiny politika ao anatin'ny vaovao manaraka eo amin'izay lafin'izay dia nanao fanambarana teny Amparibe androany ny avy eo amin'ny komite ny fahamarinana sy ny fandriampahalemana ary ny fiadanana na ny 4F ny raharam-pirenena no sy ny fitantanana ny resaka toe-draharaha amin'ny amiana ara-pahasalamana amin'izao fotoana izao moa no votoatiny izany fanambarana izany ny andindin'izay oety ny ravy-razafy mahenina rindra tsara ny Mathieu Princy miamahanitra ny malagasy miseho tsikelikely ny lesoka ataon'ny fitondram-panjakana tsy misy intsony ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra tsy misy ny fitsinjovana no avito ny toe-karena asombiny ireo amin'ny zava-misy hita ny komity ny fahamarinana sy fandriampahalemana ary fiadanana 4F eto amin'ny firenena nandritra izay fihiboana izay dia mahatsapa fa tafiditra ao anaty fahantrana lalina ny ankamaroan'ny malagasy ary miamahazo vahana sy mamono olona maro ny Covid-19 sy ny aretina hafa toy ny tazo sy ny dengue ary manampitrotraka ihany koa ny firongatry ny fahaverezana asa sy ny tsy fandriampahalemana dia miseho lany tamin'izao fandalovan'ny valanaretina Covid-19 izao ireo lesoka sy fahalemen'ny rafi-pitantanana ny fanjakana tsy mifampatoky ny mpitondra sy ny vahoaka ka zary enta mavesatra ho an'ny maro ireo fepetra napetraka ny fanjakana iadina amin'ny fianaka ny valanaretina Covid-19 tsy ampy ny fandraisana andraikitra sy ny fahavonona ny rehetra hampandroso marina ny firenena ary adino hatrany ny fiheverana ny fahantrana lalina efa iainan'ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy isan'andro fa fifanomezantsiny sy fanamarinany tena no mahazo laka eo amin'ny sehatra rehetra miariary sy mialalina ny antsana mampisaraka amin'ny manan-katao sy ny ankamaroan'ny malagasy sahirana mahantra fadiranovana ary miamahazo vahana amin'ny sehatra maro ny lonolono sy ny fifandirana samihafa mitady hovariana amin'ny fianaky ny Covid-19 ny rehetra ka adinodino ny fiheverana no avy sy ny fikatsana fampandrosoana marina eto amin'ny firenena ny 4F dia manahy mafy fandrao izao fahasairanana mafy atrehan'ny ankamaroan'ny tokantrano malagasy zao dia hitariky indray maky indray ho any amin'ny etsy-bahoaka sarotra fehezana ka hampiditra ny firenena ao anaty krizy lalina ara-tsosialy sy ara-politika ary toe-karena
Antso no nataon'izy ireo eo amin'ny tontolo politika ny ara-toekarena fa indrindra ny fitsinjovana ny sosialim-bahoaka izay ankila vao tanteraka amin'izao. Ny ampahanibetsaka amin'ny entimana amin'ny fanjakana dia tokony atokana ho an'ny filana fototry ny vahoaka toy ny sakafo, ny fahasalamana, ny fanabeazana ary ny fandriam-pahalemana. Hanamaivana miaraka amin'izany koa ireo tolotra tena ilain'ny isa-tokantrano toy ny saram-pitaterana, ny saram-pianarana, ny vidiny jiro sy rano. Tsy tokony ho adino na atao latsa-danja noho ny fiheverana ny mponina an-tanan-dehibe ireo maro anisa 5.9 malagasy monina amin'ny tontolo ambanivohitra. Fijerena ny vidiny solika izy fiantraikany amin'ny fahefa-mividy araka ny fiainan'ny tsena iraisam-pirenena. Anisan'ny fanovana takin-kato azy efa ihany koa ny ampiverenana aingana ny fandrararana ka tsinjovana manokana ny orinasa malagasy, tsinjovana ny fahamarinana toerana ariary sy ny fifehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana, omena asina sy lanja ny teknisianina sy ny manam-pahaizana malagasy, hamafisiny ireo sampandraram-panaramaso ny fampiasana ny volam-panjakana sy ny ady amin'ny kolikoly. Fa eo amin'ny vaovao ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia nanao tatitra ho an'ny vahoaka tamin'ny alalan'ny fionana tamin'ny mpanao gazety androany ny teo anivon'ny polisy pirenena mikasika ny trangana tsy fandriam-pahalemana nisy tao anatin'izay vanim-potoana ny fihiboana izay. Ravrazafy Mahedina sy Mathieu Prince Atrany. Olona 5 no nahitra ponja vonjimaika noho ny fanafiana amin'ny tapedina, halatra narahana vono, fandropana, izay nseho matetika teto andrenivohitra nandritra ny fihiboana. Olona 12 le Fentsiafa, 13 eny Antanimora. Asika andro atoandro moa no nseho ny akamaroan'ireo fanafiana ireo. Nisy zany ny fanafiana amin'ny tapedina casse-point ny isa 4. Nisy ny fanafiana amin'ny tapedina narahana fahafatesan'olona ny isa 3. Misy indray ny fanafiana amin'ny tapedina amina tokantrano ny isa 13. Dia ny fanafiana amin'ny tapedina tamina magazay 2. Ny fitambaran'ny fanafiana amin'ny tapedina zany 20. Nisy ny assassinat ray ary nisy ny meurtre 4. Tamin'ilay fotoana hoe amiray no mifarana ny asa dia mifanisika mody daholo ny olona mamonjy any amin'ny ray iny dia misy embouteillage dia amin'iny no ararotin'ny zareo anaovana ny asa ratsy. Nahazona fitarainana ihany koa ny mahakasika ny fidorohana zava-mahadomela sy ny fivarotana arongony ka nanaova amin'ny tandro filaminana be midina ijereny ireo tompon'antoka. Nandritra ny volana mars fa ny volana menaka aty nitsanga nisy zany 9. Dia nisan'ireo olona anao diadiana 13 ny zava-mahadomelona ny giazana 185 kg 255. Isan'ny olona nahiditra ponja 13 lehilahy 12 vehivavy ray. Ny ankabeazan'ireo zany dia mitazona rongony sady mivarotra. Dia misy amin'ireo zany sady mpivarotra izy dia misy koa tratra atao miaraka tamin'ny taony olona mpividy mpifoka. Atsivina fa rahararaka 12 amin'ny 17 voaray teo anivon'ny polisy misahana ny eloka bevava no vita fanadihadiana, mitokosa ny fanadihadiana momba ireo raharaha afa-tavela. Mbola hitoetra amin'ny vaovaony sosialy ihany isika fa efa ho herinandro zao ny tsy mbola voavany olan'ny rano ety amin'ny manodidina nanosopatrana ety. Nisy araka izany ny fanadihadiana izay nataony mpanao gazety ny MBS Noir Fitiavana sy Mathieu Prince androany tety an-toerana. Mbola tsy mandeha amin'ny laon ny rano ety amin'ny faritra Anosipatrana. Vahoaka maro no mitaraina fa tapatapaka hatrany izany tao anatiny 2 herinandro. Ny rano aloha zao maraina izy mandeha kely dia eo amin'ny 20 indray izy dia mijanona indray dia amin'ny ariva indray izy dia amin'ny ariva indray zao mandeha ny rano. Izay isanandro zao. Sao ve mahazo anay filariny eto milahatra be moa le popy mandeha mora kely. Dia nangatanay zany mbo tiana alefa mandeha mafy le popinay eto fa simba foana. Zay zao raha mandahatra bidô ohatra mandahatra koly dia eo amin'ny anankitelo zao dia efa manovo telo zany zay ohatra manovo anankitelo dia tapaka le popy dia miverina anjay amin'ny 12. Ine zao raha ohatra hoe maka rano enina bidô zao zay anatin'ny ray andro amin'izao ohatra ny lasa mahazo anankiroa tsy manomboka eo amin'ny 7 sasany eo ny ranonay vao mandeha. Fa raha voakoatra hoe amin'ny 7 sy ny anina any dia efa anipaka rano ny patsaka zany. Dia izay tsy mahazo tsonga ilaina ny rano dia ilaina mihitsy zao ara zao hoe sasatanana isaky ny minitra
mantasana tsara ny sakafo minna dia tena ilaina ny rano amin'izao fotoana izao nefa le rano a mampijaly ny zavatra angatanay zany dia tokony mamea lera mazava ry zareo ohatra amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 12 ho isan'ny fanamboarana dia tapaka ny rano ety Anosipatrana sy ny amin'ny manodidina zany manaiky an'izay mponina rehetra ary manaraka ny fandaminana fandraika sy mifanaraka amin'izany. Anisan'ny mahatonga ny rano tsy mandeha amin'ny laony sy ny fanamboarana ny fantson-drano. Ny farany herinandro teo no feam-potoana nambarana avy amin'ny jirama avy tany asa kanefa izao mbola miteraka olana ho an'ny mponina izao. Ny asa zany zao fa vita somatsara ara-dalàna amin'izay zao fa manomboka mandeha tsara izy zany zao manomboka izao tsy tapatapaka tsony aloha zany zao ny eto Anosipatrana sy Lanivata. Any amin'ny farany herinandro any izany vao antenaina andeha amin'ny tokony ho izy ny rano ety Anosipatrana. Fandeha hivadika any amin'iny faritra loatra Bangoro iny kosa itsika ety ampamaraparanana izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Taraina tanteraka indray ireo mpitondra bajaj ao Ambatondrazaka satria dia miteraka olana be ao amin'ny asa fiveloman'izy ireo izao fihiboana izao. Niry mpanao gazety any Ambatondrazaka Nomen'Andriamana Misata ary tokona maro lany mitatitra ny vaovao. Matsary tena ho toy ny zazak'amboty sy ny spin ankehitriny ny mponina atao anatin'ny faritra loatra Mangoro indrindra ny atao anivon'ny renivohitry ny faritra manoloana indrindra ny ady atao amin'ity Covid-19 ity. Hatreto tsy mbola misitraka velively ireo ambaran'ny fanjakana fa karazana fanampiana entina analefahana ny vesatra vokatry ny fiobona ny mponina atao anatin'izany faritra loatra Mangoro izany. Rovinary vao mba hitodika sy hijery ny mponina atao anatin'ny faritra loatra Mangoro indrindra ny eto anivon'ny renivohitry ny faritra ny eo anivon'ny fitondrana Vohibe. Efa maro ireo fitarainana nalefa amin'ny vahoaka na antsoratra io na ambava saingy toy ny rano tety an-damosiny kanakana ihany izy ireny ary toa minima nisy tadiny mihitsy aza angamba. Anisan'ireo mitondra amin'ny fitarainana ankehitriny ry zareo mpanao asa fiherina amin'ny alalan'ny tuk-tuk eto Ambatondrazaka. Izay bajada zany dia manao fitarainana satria izao aretina amin'ny firenena misy antsika zao dia anisany misedra olana sy fahasaranana mihitsy zay mpitondra bajada satria amin'ray zay dia mody ny vidina esansan'olona nefa tsy maintsy aloha amin'izany amin'ray zany miverosoman'olona tsy maintsy aloha dia zay zany dia sedra fahasaranana mihitsy aminazy io fa nisy fangatana moa nataonay any amin'ny gouvernoura mba fanampiana ho anay mpitondra bajada fa mahatsaro tena sahirana zay hoe manaja ny elanelana 2 metatra nefa jerena ny moto amina 1000 metra dia manahoana ary mipetraka izany nenay bajada ary mety misy sécurité kokoa noho ny moto ka mba manao antsoavo zay mpitondra bajada zay soloko teny eto mba amin'ny fanampiana fangatana zay nataonay ihany mba jereo akaiky zay fa sahirana miady lava amin'ny tompona bajaja satria tsy feno lava miversement noho ny zava-misy eto atoerana misaotra tompo. Tsy ny mpitondra tuk-tuk irery ihany akory no misedra olana ao anatin'izao fisin'ny fiboana izao fa ny akamaroany mponina eto Ambatondrazaka dia samy favaky-pandranaina malona indrindra ity ady atao amin'ny Covid-19 ity. Voelingelina tanteraka mantsy ny CPR iny indrindra ho an'ny mpiasatena izay maro andisy aloha raha ho an'ity tanàna Ambatondrazaka ity. Hatreto nefa tsy mbola misy aloha mifitsinjovana avy amin'ny fitondram-panjakana ho fanampiana ny vahoaka manoloana indrindra izao fihoboana izao. Ahinany anoanana indray arak'izany no hiteraka fahafatesana fa tsy niretina raha ho an'ity faritra aloatra Mangoro ity. Koa nefa no namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ny safidinao miaradia amin'ny MBS trany na andro na alina ary manasanao ampitiavana koa izahay anaraka indray ny sary mihetsika ao aorianan'izao fotoana irahantsika eto izao. Lohateny sary mihetsika hoentinao eto dia ny LOL USA karazana film mampiome izy ity izany hoe comédie dia mimora sy mile sérieux no ilalao izany film izany. Mametraka ny mandrapitafa ao manaraka indray. Filma tompoko.